Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fantatrao ve ny antom-pisianao eto amin'ity tany ity? Izay indray riavana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Miazakazaka dia miazakazaka riavana ny fotoana ary miazakazaka makany amin'ny fiafarana koa ny fiainantsika. Fa moa ve fantatrao ny antony namoronan'Andriamanitra anao teto amin'ity tany ity? Le fotoana kely izay nandalovanao teto amin'ity tany ity dia tadidio fa nanana programa Andriamanitra. Nanana programa ho anao Andriamanitra. Moa ve takatrao izay programa izay? No tanterahanao ve izay satria mbola ho hisy ny fotoana handalovanao eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra hanadinana anao mahakasika an'izay hoe nomeko izao taona ianao vitanao ve ny mission izay nampanaoviko anao? Ary tena zavatra sarobidy zany Zany rano dia te hitarika antsika, hampahafantatra antsika ny amin'izay le hoe programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izay. Zavatra tsara fantatsika aloha dia izao raha ohatra izao ka misy trondro ranomamy, nefa dia alaina dia apetraka anatina ranomasina. Mazava ho azy fa na dia samy trondro aza, na dia samy rano aza, dia tsy azo aina mihitsy io trondro io any anaty ranomasina satria ranomamy no nanaovan'Andriamanitra azy. Dia tahaka izany koa hoe ny trondro izay efa natao hiaina anatina ranomasina, rehefa ataonao aty tanety na atsofoka ao any anaty menaka na atsofoka ao any anaty ranomamy, dia tsy azo aina mihitsy io trondro io satria tsy ihany no nanaovan'Andriamanitra azy. Resaka antom-pisiana daholo koa zany. Ary dia tahaka an'izany mihitsy ny fiainantsika. Dinio tsara fa sao dia ny mahatonga anao tsy azo aina, tsy ahita fifaliana, alahelo lava sy tsy manana motivation amin'ny fiainana io sao dia tsy any amin'ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra anao no hipetrahanao. Sao dia diso raison d'être ianao, fa tena fahaverezana tena hoe goavana be, erreur fatale izany hoe diso antom-pisiana izany. Diso hatrany amin'ny voalohany mihitsiny. Ho an'ny mpianatra zao mahay tsara ny matematika dia misy ny hoe raha vao any amin'ny domaine de définition ianao ny diso dia efa tsisy resaka fa ho diso daholo ny zavatra rehetra na dia mahafeno pejy anankiefatra azy ianao amin'ny tohan'ny tantara eo. Dia ohatran'izany koa ny fiainantsika. Fotoana zao antonihantena, eritreretana hoe makaiza marina moa ty fiainako ty. Raha mijery ianao zao ny tantaran'i Jeremia mpaminany, any amin'ny Jeremia toko voalohany 5:5 dia mazava tsara nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe atro ny fondanao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atro ny fondanao tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Hatrany am-boaka dia efa nanana programa ho an'io zazo io Andriamanitra, ilay antsoina hoe Jeremia, ho mpaminany ho an'ny firenena ozy izy. Ary rehefa niaina izy, rehefa velo izy, rehefa aveo dia nanatanteraka an'izay programa izay izy satria Andriamanitra manana programa ho azy. Ohatr'izany koa Jesosy Kristy any Matteo toko voalohany 5:7 dia nambara tsara mihitsy amin'ny hoe fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Mbola any am-boaka izy dia efa zany ny teny nambarany anjely tamin'i Josefa. Efa resaka antom-pisiana zany, ary rehefa velona izy ditantsika tsara fa izay ny fiainany. Tsy fiainana hoe niova niala tamin'izay programan'Andriamanitra izay izy fa nanatanteraka an'izay izy na dia mafy taminy aza dia tanteraka an'izy. Ary izay no natokana azy any amin'ny Jaona toko 7:10 teny hoe vitako izy ny asa izay nampanaovinao vitako. Tahaka an'izany koa ry Paoly, rehefa natsoin'Andriamanitra izy any amin'ny asan'ny apôstôly dia nilaza mihitsy ny amin'ny hoe mandehanao izy fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako any amin'ny Jentilisa. Rehefa nirahana ilay mpianatra hoe andeha hametra-tanana tamin'i Paoly, dia rehefa tonga tokoa Paoly dia nametraha-tanana dia lasa izy. Nanatanteraka ny asa ditantsika tsara fa rehefa manoratra izy dia milaza hoe Paoly izy apôstôlin'ny Jentilisa. No hamafisiny tsara mihitsy hoe izay ny antsoin'Andriamanitra, izay ny nanaovan'Andriamanitra, dia nitanterahako le izy dia assumeko le izy dia ekeko le izy. Dia rehefa aveo hitantsika tsara fa niteny izy manao hoe natanteraka ny fiazakazahako izy vita ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra. Ary izany koa ny tian'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Raha mijery ianao any amin'ny Salamo 7:30 dia mahita ianao any amin'ny 7:30 manao hoe fa ianao naharo ny voako, namolavola tao an-kibon-dreniko ianao, hideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona no nanaovanao mahagaga ny asanao. Ary fantatry ny fanahiko marimariny zany, fantatry ny fanahiko marimariny zany, mba fantatrao ve fa Andriamanitra ny nanary ianao ary manana programany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Toy izy manao hoe ny tenako izy tsy miafina taminao
fonina taotao amin'ny afinao ka noforoninao isy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady azy ao. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady azy ao. Jereo tsara ny baibolitsika amin'ny teny frantsay fa ny dikan'io dia hoe masse informe na hoe substance informe. Zany hoe olona mbola tsy misy endrika, mbola tsisy tanana, tsisy tongotra, tsisy maso, tsisy hirina akory fa mbola vongana fa hoe olombelona iny. Dia efa hitan'Andriamanitra sahady, efa fantatr'Andriamanitra sahady ny amin'ny hoe ity olona ity dia ohatran'izao, ity olona ity dia atao ohatran'izao. Ary manana programme amin'ny fiainan'ny olona tsara ray avy Andriamanitra ry havana. Tena mila manaiky an'izany ianao fa manana mission, manana programme ny amin'ny fiainanao Andriamanitra ary rehefa tsy takatrao zay dia tena miteny aminao fa miazakazaka mandeha misambodrivotra fotsiny amin'ny fiainanao. Ary avy eo ifarana ihany io fiainanao io dia ho lasa hanenina amin'izay ianao manao hoe dia nomen'Andriamanitra an'izao moa zaho ty fa dia tsy tsapako mihitsy hoe zao kay ny tokony nanaovako an'ilay izy. Rehefa mijery ravana misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay antsoina hoe Ravi Zacharias. Mpitoro filazantsara Amerikana tena malaza izy io. Ary izy dia olona hindoista. Tena olona fatra-panaraka an'izany fivavahana izany mihitsy izy. Fa tamin'ny fotoana naparary azy tany amin'ny hôpitaly dia nisy lehilahy anankiray izay nanatitra baiboly ho azy tao amin'ny hôpitaly. Dia tonga dia tsy nanaiky izy hoe tsy mila n'iny tsy tia n'iny boky iny fa esorany amiko any fa manana fivavahako. Fa ny insiste ilay olona hoe vakio ihany aloha fa ianao matory ambony fandriana saotra izany eo vakio ihany aloha. Dia rehefa niraisiny dia nanomboka namaky izy ny tao amin'ny jaune dia tsy nijanona namaky an'ilay intsony izy. 5 andro taty aoriana nivoaka ny hôpitaly izy efa nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy izy. Ary gaga ny fianakaviana fa inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny hôpitaly tao, na ninona ianao niova-petahaka amin'izao fa izy efa tapa-kevitra hoe anaraka an'i Jesosy ary tsy hiverina amin'izany lalana izany intsony. Dia lasa izy niandalina fianarana teolojia, nianatra teolojia izy, nanana doktorat izy ary lasa mpitoro filazantsara nalaza maneran-tany nitety an'izao tontolo izao mihitsy. Izany Ravi Zacharias zany vao maty voaingana moa izy. Dia izao nefa ny zavatra nitranga rehefa mialohan'ny hafatesan'ilay rangazy nanatitra baiboly ho azy dia nantsony io Ravi Zacharias io hanantona azy. Dia tonga teo ilay Ravi Zacharias dia izao no tenen'ilay rangahy hoe rehefa nandinika ny fiainako ao izy dia nahatsiaro hoe mahita ny ministera sy ny asarobidy ny zavatra izay ataonao amin'ny fitorana filazantsara ankehitriny dia resy lahatra hoe ny antom-pisiko teto amin'ity tany ity dia ny anomeanao baiboly fotsiny. Zay ny antom-pisiko teto amin'ity tany ity ozy izy. Na dia zavatra ray tahaka an'izany ary havana dia efa ambary hoe antom-pisina na mola volanao Andriamanitra ary misy programme io, misy tanjona. Tsy ianao no mamorona an'ilay programme. Zany manko mahavoan'ny olona mandrakariva. Izy ny mamorona hoe za zao no dia ho ataoko, za zao diso ianao. Fa mila manontany ny tompo ianao. Mila mitondra ny tenanao anatrehan'ny tompo ianao hoe za Andriamanitra ilay niforononao. Inona no antony namoronanao ahy? Fa manana programme amin'ny olombelona tsiraray avy Andriamanitra. Ary rehefa tsy vitanao zay, rehefa tsy takatrao zay dia ho sahirana ianao, tsy ho hitanao mihitsy ny asarobidin'ny ministera izay niantson'Andriamanitra anao. Dia tsy azo aina ianao tahaka ny trondro izay efa nambarako tery am-pendohany. Estera ry havana, any amin'ny bokin'ny Estera toko 4 dia fantadika tsara fa tena hoe en danger ny jiosy. Satria nisy anamana izay te handringana sy handripaka an'ireo jiosy reto. Tao anatin'izany indrindra nefany dia Estera izay jiosy dia vehivavy tsara tarehy, napetraka Andriamanitra tamina toerana ambony izy satria lasa vadin'ny mpanjaka izy. Dia tao anatin'ilay situation zany dia ozy izy Mordecai tamin'ny Estera manao hoe aza manao anakapozy izy hoe ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy. Zany hoe ianao izy mieritreritra hoe raha angina ianao, tsy hanao réaction ianao manoloana izao danger mahazo ny jiosy dia mieritreritra hoe ho afaka ianao satria anatin'ny tranon'ny mpanjaka ao izy. Fa miteny aminao izy fa isy famonjena foana ihany ho ataon'Andriamanitra ho an'i Israely any an-kafany. Zany hoe anangana olona Andriamanitra rehefa tsy hitsangana ianao. Dia izy manao hoe fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana. Ary iza ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Iza ny mahalala
fa angamba ny antom-pisinao tsy hoe manjamanja ianao dia vehivavy tsara tarehy tsotro zao fotsiny fa nisy antony nahatonga anao vehivavy tsara tarehy ary napetraka Andriamanitra sy nasandratr'Andriamanitra ho amin'ny fanjakana ianao no izao andro zao mihitsy angambany ozy izy izao andro zao mihitsy angambany no antom-pisinao eto amin'ity tany ity anatanteraka ny programan'Andriamanitra dia ny fiarovan'Andriamanitra ny vahoakany sy ny olony dia nitanterahany Estera le izy dia vita ny mission-any dia tanteraka na vita ny asa izay nandrahan'Andriamanitra azy izy ianao koa ry havana amin'ity androandroany ity tsy tonga ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainanao mety manana atsara tarehy ianao mety manana harena ianao mety manana fahaizana ianao mety manana talenta ianao mety manana zavatra samy hafa ianao fa tsy tonga ho azy zany zavatra rehetrarehetra zany fa nisy antony matony men'Andriamanitra anao zany ary ny antom-pisinao dia nizao ny anatanteraka ny programan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity manana programa Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia programa mpamonjena programa ny fiadanana programa ny fahafahana ary ianao dia tian'Andriamanitra ho apetraka ao anatin'izany hiara-iasa ao anatin'izany raha ohatra ianao ka hoe zany dia anao azao mety ho lasa lavitra ianao amin'ny fiainanao mety hoe jerevana dia mireusir ianao fa mety tsy ao anatin'ilay programan'Andriamanitra zay dia efa mitovy amin'ny hors sujet ihany ianao zany zay nidikany ry havana mantiny tena ry havana toy izany hoe anao pastera dolara ve zany nidikany tsy pastera mihitsy nidikany zany fa raha ohatra ianao ka natsoan'Andriamanitra hoe asa ho tonga mpitondra fanjakana ianao ohatra men'Andriamanitra poste ianao amin'ny toerana anankiray dia asanao iny andraikitra zay namen'Andriamanitra anao iny manana programa apetraka Andriamanitra anao mba hampisy fiadanana hampisy fandriampahalemana mba hanome voninahitra azy mba hankalaza ny anarany hanandratra azy izay no antom-pisinao eo amin'ny toerana io nametrahan'Andriamanitra anao teo fa tsy hitsetsitra na hinana na aka tombontsoa ho an'ny tenanao aka voninahitra ho an'ny tenanao rehefa takatra ao zay hoe ny antom-pisika eto dia hanome voninahitra an'Andriamanitra manana mission Andriamanitra hoe apetraka eto amin'ity toerana ity mba hitory filazantsara eto mba hametraka an'izao eto mba anatanteraka ny fahamarinana eto rehefa jerevanao indro manatoko 720 dia na dia ny mpitondra fanjakana zany dia nataon'Andriamanitra hoe manana andraikitra voantsona irak'Andriamanitra olona mba ositra olona voositr'Andriamanitra koa na dia ny mpitondra fanjakana azy anatanteraka ny programan'Andriamanitra dia ny asiny ny fiadanana sy ny filaminana eo amin'ny tany sy ny firenena ary zay zany ny mission anao ka vitanao ve zay tanteraka ao ve zay dia tahaka izany koa tsika vahoaka rehetrarehetra amin'izay toerana rehetrarehetra hoe nataon'Andriamanitra ho mpanao volo nataon'Andriamanitra ho mpanjaitra nataon'Andriamanitra dia ataoko ty zavatra ty anomezana voninahitra an'Andriamanitra aiza moa ny afantarinao na le zaitra zay ataonao iny ho lasa akanjo robe pastoral ho lasa akanjo hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy ny ohatran'izany dia izay le antom-pisinao hitafy hanomevy hampitafy voninahitra ny zavaboary rehetrarehetra tsy fantatro mety mpivarotra ianao toy izany hoe anatin'ity fivarotana zay ataoko ity zany dia napetraka Andriamanitra eto amin'ity varotra ity dia ny vola azoko eto na hoe ity fivarotana zay ataoko ity dia hanomezako voninahitra an'Andriamanitra zigara sy toka aveo na midinao dia inona ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anatin'izany zany ve ny antson'Andriamanitra anao hivarotra toka sy hivarotra sigara mialatsina fa somary mafimafy zany teniko zany fa mila mandinika tsika fa tsy maintsy hiala eto amin'ity tany ity isika fa vitanao ve ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra anao indraindray le mission mety hoe zavatra tsy zavatra mety hoe tsisy dikany zany nahatonga le nisy ankizy anankiray maty izy firy taona fotsiny izy dia efa maty dia hoe zany ve nanaovan'Andriamanitra n'ity olo ity ay io zaza hoe heritaona dia maty io tao anatin'ny 5 volan'ilay zaza dia ny zavatra mahagaga mihitsy nasehon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'io zaza io izay nanomezana voninahitra an'Andriamanitra ary izay no antom-pisin'io zaza io zay fotsiny ny lavan'Andriamanitra azy dia rehefa vita zay dia nalan'Andriamanitra amin'izay ilay zaza nalain'Andriamanitra amin'izay izy dia tahaka izany koa ny fiainantsika anontaniao ny tompo dia ekeo fotsiny hoe tompo inona ny nanirahanao inona nanaovanao fa rehefa tena tafapetraka ianao amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra anao tena mahatsiaro fiadanana ianao tena mahatsiaro filaminantsaina ianao ary tena fantatro tsara hoe zao zany nanirahan'Andriamanitra anahy ho ataoko le izy ho ataoko voninahitra ny ho ataoko ny programany mpiara-miasa aminy ataoko ny sitrapony ataoko ho azy ny zavatra rehetra fa izay no antom-pisitsika hanome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia mahereza ry havana ny tompony hanokatra ny saintsika mba tsy handalondalo fotsy eto amin'ity tany ity ny fisinao
fa mba tena ho tsapanao hoe vitako ny zavatra izay nanirahan'Andriamanitra anahy fa mbola ho tsaraina daholo isika rehetra any aoriana any. An'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.